Mahafaly ny radio vomasono manolotra ho anareo. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Lala malama. Lala malama. Ireto avy no anomeaina ny tantara. I fitahina fehizoro no rasolo. Miry amalalany avy no mira ny tsovadiny. Fifary valisoa no risa. Ny rina lalao izy tera no neny soary. Saripity fehizoro tojo rabesan-dratana ary fahamarinana ranay voromanana no mpilalao mpanampy. Nanezaka nitory ny filazan'ny tsara tamin'ny rasolo vato koa, saingy tsy nety mihitsy izy, tsy mety miova. Naleo ny mandrakariva ny fisotrotrona miaraka amin'ny namana, naleo ny mampiady akoho mandeha manao baolina, fa raha izay hoe ho any am-piangonana aloha tsy azonao amin'io mihitsy izy. Chauffeur radio moa no azany rasolo, tsy eo lava mandehandeha any amin'ny toerana tsy fantatrany, fa roviana ry le rasolo iny vao iova. Roviana tsy avela koreraka mifosotra mandoalika mivavaka ty lohaloko ty, tsy ho kivo tsy ho ketraka. Araka le Luka 7:12 hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Lalamalama ny fiainany, ny tompony amindra fo aminy. Izy dia miray loha amin'ilay receveur mpiaraka aminy any. Tsy voafehako na voarako mazy avokoa ny ataony rehetra any. Matoky anao Andriamanitra, matoky anao fimbino izy, n'aiza misy azy, ary miandra-paharetana ny fotoana hikasihanao fony aho. Zay alefaso amin'izay ary efa feno daholo ny avisiavanana. Ao ary miara-manosika daholo manisa telo ihany isa 2 3 Oia! Mafimafy! Alefa! Spesifika zany tena tsy mihinana tsony zany accélérateur zany ngamba tapaka. Ka zay nge le fanteneniko anareo teo ohatran'ny misy mipoka ho ahy. Ka le tsy maintsy miforseko. De motaraika aty zany. De ahoana zany? Andramitsahana ihany hoe jereny. Jere io jere tsy mamalo mihitsy. Losy ty rasolo marina mahitady tombony ka natombony. Tsisy fika tsony ty. Tena simba le tabe, tsy afa manoro tsika. Aleonareo no miresaka an'ireo voyageur reo fa za aloha ohatra nitsitako izay lazaina am'ireo Ka reo moa zany tsy maintsy ho resahana. Nga tsika mihetsika eto tsony. Dia ahoana ihany zany? Efa 5 minitra zay tsika nijanona teto. Raha zao no mitoy dia torety ihany tsika amin'ny farany Ka zao ry zoky tsy afa mihetsika tsony ty daby ty fa tsy simba le ry ndray tena simba ve? Simba e zoko koatra ny tsy lazainy. Tsy fanahiniana ry zoky tsy afa mihetsika tsony ty Zay raha zao mbola ankamantatra vidy piesiny ty ny anaovany deba koa mbola endrana beko. Dia ahoana zany ny atao Aleo ngamba zoky le firepatonga eto aloha ny alohanareo dia afaka mandeha nareo. Zay tsy maintsy hitady fikanarana an'ity atoko. Dia aiza koa ny andiana? Mbola mandeha tongotra adiny 2 mialety nefa mahita tanany. Mba mitebra kely zany nareo sa iaraka tory ato dia iaraka hitady vaholana amin'ity fiary ty. Dray zay mamonjy fotoana. Dia zay zany ny fikako meo le fireanay katreto aloha dia ndany nareo afaka mandeha. Sofina rano nareo. Loza lesy ty rasolo. Za dia ty ankibakiba tany be aty. Dia inona moa zany lesy ny atao
Tena tsy haiko rasolo, tsika mitsamina tsy afa-miala eto, tsy maintsy mijanona ato anaty fiara zany manala alina oki inona moa ny atao eo. olo ty e, aty anibakeba-pamby aty ve? Dia raha maty mpamosavy amin'izany etsika dia ahoana? Dia efa maty lesy zaniko. Za isitrika atao ambany seza atao mety tsy tazana fa ilany tsy haiko. Dia ahoana ity izany e? Raha ho avela eto fotsiny efa ny fiara dia ilozana. Raha sanatria misy maky daholo ny piesiny, izay tsika sy lahy vao tena maty. Tsy azo ilozana zany ny fiara rasolo. Tsy hidonana eo raha nga hipoahany rasolo fa aleo mijanona ato anaty fiara ato. Ay, dia efa meneno tsara raha alina fa sao dia hoe batain'ny mpamosavy eo lahy vao hoe a. Iny lesy misy fiara. Sao dia mahely ty mifamonjena ho antsika. Sakano aloha sady katikatry izy zany a. Mba avondray zay raha namana, sao mba afaka mitarika anay nareo e? Tena sarotra be nareo fiara lehibe, mety animba anay zany. Camion zao no mety raha hitarika anareo, fa nampon'izay koa zay mbola mamaiky. Dia ahoana lesy zany? Iny ary e, merci e. Eto koa tsisy réseau mihitsy, tsisy mba hiantsoana olona. Fa zao ranga namana, aleo mba omena anareo ty numéro ty dia mba atsoa rehefa mahazo réseau nareo e. Dia mba teneno hoe andro camion rasolo efa tena mampanina ny kodaoda be any. Eny e, raha izay dia azonay atao ka. Aizaky lehilahy arany? Ty ary dia misaotra anareo mialoha dia mba hazavazava kely andro nareo le toerana nama. Zay ary fa oke, raha soa anareo ranga, mazoto? Ary sao dia mba misy voanjobory mainty any aloha zao ikitorana mpamosavy fa tena andaniny alina ato zay. Tena marina zany le mpanampiko ty zany. Sao dia mba misy koa nafaty-boloazy ao mba hanapoaka eo nga volon'ny vehivavy aminao reo. Nareo koa ty tolalonako, fingotra zao misy raha mety aminareo. Tero to dia mety aty ry zoko fa tsy maninona. Anao mba mifanampinampy ihany na dia zany ary. Ty ary dia izay aloha fa mbola maiky araka ny tengy tany aloha za io mantsana. Okay rangara maître raha. Sironareo e. Merci ranga. Atadio le afatra. Ok zalahy. Dia ahoana lesy ny atao rasolo, tena vaky loha lesy e. Mino fa hoentin'ny fiara iny zao le olona nandeha tamintsika reny rasolo Tena enzana ty tirisa. Zay tsika sy lahy vao tarika ty akodaoda ty. Dia ahoana marina le ty sakafontsika sy lahy? Tsy misy altina dia tapa-mofo aza. Inona koa le tsy ty le ty lalana malama, ny tany lavitra andrina, loza lesy ty rasolo. Sakafo tsisy, réseau tsy mahazo, atoreto mpamosavy koa mety etsy an-daniny. Ngamba resy dia napotaka ty tsika sy lako. Marina mafy tsy ho any amin'ny 4 kilometatra lesy ty vao ahita tanàna raha hita ary zany. Mandeha tongotra adin-drony lesy ozy le razoko teo. Jereny lahy amin'izaniko. Amin'ny firy moa lesy zany zao? Efa mivaly sasany ty Zany hoe raha amin'izao ela zany no mandeha tongotra mitady sakafo any dia miverina. Amin'ny 12 sasany lahy vao tonga eto. Tena ohatrany tsy vita zany rasolo fa anao miaritra. Sady aiza koa ny ahitana mpivarotra any amin'izao e. Tsisy misokatra tsony any. Dia miaritra eto lesy zaniko, toka zao ny ao amin'ny tavoahangy eo. Ay ny entiny lahy reny. Nentiko iny ko. Dia fa izay indray zany aloha no ataoko. Mitoy ny revo zany revy ty akodaody ty. Imezana ihany lesy ny loza rasolo marina. Ary sao dia mba tsy nasiany latoka kely ary lesy mipone tamintsika ny aingana na tonga antsika nitsoka ty le ty. Efa nasiako mihitsy le ty. Ary sao dia tsy nomeny lany razana ary. Nomeko daholo fa zany ve ho adiny fa tena efa le
loza mihitsy ny fitrangy. Ndao zany irevy aloko revo mpandraparain'ny andro ty androany. Marina le samy rasolo. Orisa idio daholo tsy mifitaratra dia idio secret mivaravarana rehetra. Aloha idiko vetivety ary sady le boka manaikitra be. Tena maizina alitya. Ao aloha mba ataovy torsa le telefona ny lanka. Ny ala sy falobaty a. Zany ve ary maninona aloha raha tsy atiketo e. Andramo apetaka kely ary hoe lakile rasolo. Ao aza ohatra tsy isy fikakolo ty ty e. Fa ahoana indray rasolo? Lany batery. Ay lozinona indray re zany rasolo. Ampilatateraka alitity e. Na ho velomina am'izao ary ty tsy mahavelo tena. Tena zany koa voaloja rasolo a. Zay le titsika vo nidira zay matsatso a. Tsy isy fikatsony ty. Tsy maintsy tomony ty miala eto fa tsy tazy anaovana ny ty e. Mba hainy lava ele zao rasolo mampiasa ny saiko ato. Zavatra efa loza be da be miary ty ve lesy mbola zany ihany ny an'lahy. Lainga ho resahana ampata lesy a. Iny koa zao mbola olana hafa mihitsy. Dia ahoana inona no lazaina aminy zany? Tsy maintsy mamoro ny tsikasela fa very finanana ny tsikasela raha zao no mitoy. Pata koa tsy antaiko mora foana amin'io. Dia inona nefa ny laingo firon'lahy eo e? Ny alina rasolo mitondra fisainana. Zay aloha ny hitako fika hoe aloha samy matory raha mahita tory. Ary le ambina toka aloha tonga dia ararao angalana filinina e. Airo ary. Orisa Ahoana rasolo? fanganareo efa matory. Efa natory kely mihitsy afa nareo koa manaitra tampoka fa misy inona e. Za ohatra ny tsy mahita tory mihitsy. Fa lasa ny endra fotsiny lahy indray ngamba zay lahy io sa ahoana? Ary raha fotsy eo ihany fa ohatra ny matahotra le ty. Atahotra iny lahy. Jery lange fa ohatra ny mahita zavatra ry aloha ry e. Ilako rasolo. Raha nitetaka loatra koa ela atika. Tsy hoe zaly ty ndray nitetaka fa mbimba jereo a. Misy inona e? Inona zao zeo? Jereo tsara ery aloha ery. Misy zavatra ohatra amin'ny serana kely zany io indraindray. Ravikazo lesy io a. Sao dia very lahadala ary ka tsy ahafantatra hoe ty ravikazo dia ty tsy ravikazo e. Raha olona tsy misotro toaka elahy rasolo dia mety nino an'lahy ihany e. Elahy tsy mazaka toaka zay ihany. Olo ty ohatra mivoraka be nely ty zany lohako zany e. Fa ngaty safola amin'ny faladia indray ny tanana dia alefa any amin'ny loha e. Efa mifaladia koa raha sika tonga teny ambony loha mihitsy teo. Marina mafy olo ty tsy mpamosavy. Mpamisavy ahoana rasolo a? Ka tsy haiko e. Mangovotra le ty. Atao zay tsika vo tena maty. Ako tio lesy maso rasolo a. Ka tsy mety mikipo le ty. Orisa ahoana lesy? alo mihitsy aloha sitrika tao ambany lapoka. Ao rangamba feno. Tsy raiko zany rasolo diza ny tazana eo a. Ao rangafanareo mba tsy matahotra. Sady nareo mba maikara ty. Tonga dia mihomahoasihany rehefa mitapitapy eo. Tsy nianatra karate ahediavana mpamosavy a rasolo. Fatao ina indray ny anaranareo andre. Firovateny reny rasolo. Ka zao ialahy no tokony miaro tena sady mba miaro ako. Ka dinga mpamosavy rasolo e. Ampiasao rangafa mety foana io. Rasolo tokoa ranga. Doro ranga le fingotra sao dia mba vahaolana. Le izy raha tsy hitako. Ty le izy ty. Aiza le briketsy any amin'ny lany ve? Aiza zao zany brike zany nataoko. Tsapatsapa ao aloha e. Tsy mahita rarisa. Tsy hitako.
nareo koa ranga raha nitetaka loatra zoky rasolo le ty ka za mbola te ho velo le ao aloha mitsisakisana reo hitsapako azy ary ary aza mandeha lavitra rangara risa fa eo ihany e oezarynareo zany etsy akaiky etsy ihany a rasolo a sao de latsaka teto ty eny ohita ty am'izay le fingotra andorako azy ty e apireto zay ho aizy eo iny rasolo a tsoky io vo maheno an'ity e tsy ty hazavana ho matsy reny de tsy ty anty fofona fingotra ty koa ile izy inny finisitianylanga zany io lesy tena le mpamosavy mariny ty rasolo raha nisy matoatra ty ndany alano mivoaka voalohany raha nisy dana voala mivoaka voalohany ka iala velo ty adala adana lesy za isitrika atao ambany zeny zato ao lesy fa zany atao ambany ato zay ngambatsika lesy vo tena ho faty marina mihitsy lesy zany rasolo mangovotra ty ary misokatra lesy le varavarakely ary idiny sady rivotra mitsoka zany izy ty tsy haiko ty fa gatsy efa nito le varavarakely teo isako mihitsy le ty e matahoatra aly ty de ahoana ny atao zay ngamba lesy fa tsy ahita amin'ny mamanay tsony ialako mbola mamany lisany foana mialarina fotsiny lako ka zany ty mbola mananjanaka anakiroa misy misitina lesy ny tanako a sao de mba tanan'lay ihany misitina nilany eo e tanana hafahafa malamalama mangatsika nyty e ay ary tanan'lay hoe za miketika ny lohako zany inona koa nikitiako lohany lava za rehefa hoe stomo aza de misangy ratsy lesy tonga lesy de veloma rasolo a manam-peona lesy aza rina ty rasolo a tena zao lesy le teneneny soary aho foana hoe mba mivavaho miatso an'izany jesosy zany fangala rery ihany koa e miratsoa isan'andro san'andro mitarika aho foana ndao mba hivavaka so mba hivavaka lesy rasolo so mba avitra za ty tsy mahay za efa mahay tsy mahay a rasolo za lesy mangovotra be fa aloha atao le vavaka andao lesy mba samiatso ny anaran'izany jesosy kristy zany a sao mba avitra ihaniko tohatra mitaitra tampoka amin'ny toromaso zany a firy amin'ny 12 raha latsaka 10 minitra tena mety ho tonga atsony rasolo rehefa tsy tonga ohatr'izay nahoana raha ny diany tafatory ihany ohatra miasa asa be zany zaiko zany ary sao dia nanao accident any ary sanatrika mamoa tatatrany ary nisy namono any ary sao dia nitazomy vehivavy natory any aminy any sanatry aza hitako zany aza mahita Andriamanitra izy takela re tena rendrika dia rendrika mihitsy tsy hitako foazina gory ary tsy
tsy azoko izarana ny titebiteboka raha teo. Aleo aloha avadika vavaka fa tsy mitondra nininy ty fanahiny ty. Andriamanitra sofa misy anao, enao aneno angatahako iasa ary aleo mihitsy aloha andohalika dia vavaka ho andrasolo. Tsy fantatro hoe mahazo azy ihany. Nisafidy tsy ho tezitra aminy ahy. Tombo mamindrafo amin'ny vadikiny anao. Efa maty ela rasolo. Mbola tsy maty ve pasaika maty fotsiny. Elavy efa mivavaka aloha e. Manisa telo aranisa dia miara mitentsika sy lahy hoe miala ny anaran'i Jesosy. Raiko zany rasolo. Isa, roa, telo, miala ny anaran'i Jesosy. Miala ve izy teo ny ke? Ohatrany tsy haiko fa averiny ihany rasolo. Miala ve? Ao ary ihany aloha manisa ty ihany. Isa, roa, telo, miala ny anaran'i Jesosy. Mbola mahivo elaly ty? Tsy mahitsy ny rasolo fa lasa? ohatrany lasa angamba. Tena lasa? Lasa e. Firy amin'izany lafa lasa izy a? Avoay ao lohany lafa lohany lainga sitrika anao ambany seza ao e. Ka sao dia mbola aoko? Efa hoe lasa ho ah. Raha hoe jerena sao dia mba niafina fotsiny ty risa. Tsy haiko lesy fa tsy isotrony ao ah. Doko izana ihany le vavaka fiantsoana amin'ny anaran'i Jesosy ty e. Dia averina ndrefa ilay amin'ny anaran'i Jesosy ty? Zay mihitsy ny hitako metiko. Dia samy manohy avy eo samy manohy izay vavaka ao an-tsainy ao. Zaho koa tsy mahaiko. Dia lahy manao voalohany zany a. Alefa sy fahataoko lesy a. Vonona ny vavaka raha zay lesy mahavonjy rasolo. Ao ary za koa mba hanao e. Rehefa vita ny lahy dia tohizako. Ao ary isa, roa, telo. Amin'ny anaran'i Jesosy miala ny satana sy ny firongony. Miala. Tsy maresa an'i Jesosy nareo. Ary efa may le ria. Anasa so amin'ny anara Jesosy. No adidikanao satana. Miala. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Miala. Miala dia votsy mpamosavy rehetrarehetra. Ny herin'ny ratsy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ho miala. Marina mihitsy zany rasolo. Miala. Toy izy indray izy aloha. Miala. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny farihy mirehatra afo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy le vavahany ny enina isan'andro isan'andro. Tsy tafaverina eo intsony iny rasolo. Ohatra nefa mba tsy dia matahotra tsony aly ty e. Za koa azo ohatrany mahazo hery zany rasolo. Mahery lesy le Andriamanitra ivavahany enina isan'andro. Tena nandaitra aly ty e. Ary tsy diso ihany kay le teny mirantso hoe mila mivavaka foana. Zaho tsika se lahy ty anaty kizo aty zay vao matsiaro mivavaka ako. Iza ny ana-po hoe trasan'izao aty tsika se lahy. Ohatra mandaitra ihany ty le mivavaka. Tena mandaitra mihitsy rasolo fa tsy ohatrany mandaitra. Ary angamba lesy dia tsy asa lahatsontsika fa andeha hivavaka amin'izay ko. Tsy hampiady akotsiny koa rasolo. Ary indrindra koa aloha janona amin'izay lesy le toka fa ohatrany tsy nandaitra koa le izy teo a. Hita lesiko. Mba anarany lesy mba nanardiny efa avy eo ohatrany tsy hitako koa izay nilavana azy. Arakaraka nisy trono vao miasa ty tonga le mpamosavy. Fa tsy mimeloza rasolo. Le paozin'ny lahy teo kosa aloha tena nampome. Tsy azo dimy fanajoajo koa rangary risa fa tsy efa hitanao le olona fa matahotra ko. Ataolana nify rasolo marina mafy.
Karanga zay fa iny a rehefa lasa io vararisa manomboko zao tena voninkiova am'izay ahy ivavaka am'izay dia anaraka mirantsoa foana rehefa lady. Tsy larery rasolo za koa tena ivavaka foana am'izay hiaraka amin'eny manomboka zao ivavaka. Ary ndao lesitsika sela mba ihira sy ivavaka eto mandra-parain'ny andro efa samy tsy mahita tory any mantsy. Mety mitsy zany rasolo sady za mba mahavovoa an'ireny hira reny ihany. Ao anatin'ny karta kely koa zao misy hira-pivavahana maromaro mihitsy. Telefona lary lobata nefa ny fiarako ty tsisy fikako. Aleo tonga dia alefatsika kapela rasolo. Ndao ary mety zao le izotra makaizy iny rasolo le ohatriny ahoana zany tatrito ary dia rahako elay. Hoaiza ianao horendrika vesa hiakatra miomana ianao miomana fambola sy fantatra napeny adala sy ny otefa vitanao atr'izay tsy overy anao fandeha mibeba zao anio izao. Tena malama marina lesy ny lalana rasolo marina. Malama marina ny fiainana fa mila mifikitra amin'i Jesosy Kristy marina tokoa kay. Tena mila mifikitra mihitsy rasolo. Eto voatsaroko le tenineny hoe tena mila manolotra ny amiko manontolo amin'i Jesosy rasolo. Raha izay anatranatra mirantsoa tamiko izay lesy ririsa fa tsy haiko tsony za mihitsy ny nitsiny ny aino ny didohako foana ny nataoko izay tiako natao ny narahako fa tsy nyraraiko izy raha mba niteny sy nananatra. Ankehitriny voatsapako hoe marina daholo ilay zavatra nolazainy. Fiainam-baovao amin'izay lesy no iainana manomboka eto andeha hanova famindra amin'izay. Za aloha rasolo tsy taritaritin'ny lamosotro toaka tsony andeha mikoa lasa dia miteny hoe fa raha volana ny andro dia andao mba hoatsy fa le zanto mbola tsy lafy koa rasolo aloha tsy alefa ndraika. So ihany arifa mbola tsy tafiditra tamin'ny marainako. Bile tsy izay fahotana vitantsika izay rasolo. Andao atolotra ho an'Andriamanitra an'izay ny fiainana manomboka eto. Sy vola rehetrarehetra azo tamin'ity voyazy indray mitoraka ity tsy maintsy amentsika mipata ho anoterana ny volany rasolo. Tsy maintsy izay mesy miainga eo mianatra miaina tsy misy aloha zany tsika eto. Ny versement tsy maintsy fianona mantsy. Rasolo voaza fa maraina lesy ny andro. Maraina na tsy io lesy le vavaka sy fanolora tena antsika selahy teo rasolo. Tsy tahitakory ny alina dia tonga indray ny maraim-baovao. fa za aloha tsy afianako amin'ny lafa somary fa resy tolo kely any tena tsefatsefa ny teny. Tsy mametsy ny alahy rasolo fa tena reraka loatra koa tsika selahy. Isorana an'Andriamanitra lesy ty maraina vaovao ty jirela ny fiposandry moasandry ry atsefatsefakaly ry ohatran'ny manome fanantenana antsika amin'ny rahalahy zany tena mahafinaritra le ty ny zavaboary aty an'ity toerana ity kay tena mahay zavatra lesy le Andriamanitra. Mahagaga rasolo dia tsy mba tsapantsika selahy zao fahatsarany zao maly fa mifaratsy lalana no hitantsika selahy. Nga moa adiny lafa tsy mitovy anie tsika selahy ho malitsitsika selahy androany. Isambony iny rasolo hoe rasolo sy rarisa sady toka lahy no mpampiady akoho no lasa mivavaka ankehitriny. Efa lasa lesy ny zavatra taloha efa olom-baovao zao tsika.
Ary iny ty misy camion ohatrany andeha hiakatra. Aiza ty? Tsy tazanona ve iny? Za koa Efa io manangasanga iny. Za koa fofo ihany tsy de matazana raha tsy miakatrakatra ambony kely. Alefa fipotretsy izy. Valim-bavaka ho antsika ality iny. Iny marina lesy rasolo dia rain'Andriamanitra ality. Tena faly rasolo engany mba hitondra antsika ny camion ity sarika antsika hiala ato. Tena hafa mihitsy ny fahitako anao Rasolo. Mirantsoa. Nanahoana ny ty? Tena natory tany mihitsy. Ie, tsy maintsy natory. Fa ny ty aloha tena nafinaritra. Nafinaritra? Tsisy dia ohatran'ny ty hatrizay nandehanana no voyage. Fiana re nahazo an'ny Rasolo tany Fa zao ro mirantsoa. Andeha tsika hiaraka hivavaka fa tonga soa matsara ety any. Hivavaka? Ihany Tramin'ny oviany ny Rasolo no hivavaka. Manomboka androany. Ary andeha aloha tsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Ianao manao sa sainao ataoko? Ao fa tsy maninona fa tarihako e. Tena mahagaga. Sambasamby Rasolo hivavaka. Dia misaotra anao atompo na ahoana aloha fa tena fiasanao mahery mihitsy matoa. Izy no hivavaka. Hiaraka hivavaka tsika. Andriamanitra, misaotra anao fa noho ny fitantananao dia tody eto amin'ity tokantranoko ity indray aho. Misaotra noho ny fiarovanao aho tamin'ny lalana rehetra izay naleha. Misaotra ihany koa fa mbola afaka mihaona amin'ireto ankohonankireto aho. Dia mifona any amin'ireo fahotana rehetra izay vitako teo anatrehanao. Aza manisan'ny fahotako ianao fa mamelahy heloko kosa. Dia mametraka feno am-pelantananao ny fiainao baovao izay hodiavina manomboka amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Teraina ny Tompo. Tena niova masina ve ianao Rasolo? Rasolo, ianao ve io? Tena za ty ry mirantsoa. Andeha hiaraka amin'ny atelo mianaka andeha hivavaka amin'izay zany ianao? Tena vonina ry mirantsoa. Ary manomboka eto dia za indray no hitarika anareo ankonako andeha hanompo an'Andriamanitra amin'izay. Sany Tsy hiasa intsony rehefa lady fa andeha hanompo an'Andriamanitra. andraizany hafaliako. Tukuni beba ana andrasa naufana pakivija kaza de magata kanjure ani Jesus ingranzwanau tonga eto tanàna ihany marina. Olom-baovao larisy manomboka sao anaraka neny hivavaka. Surprise biameny ty toetrako vaovao ty. Faly ery izy zao. Hitako ily le vita mivomaheno aho hoe lasa kristianina ndeha mba hianatra katekomena zay manomboka izao mba tena ho fanoloran-tenako an'Andriamanitra. Lalamalama tokoa lesy ny fiainana risa. Vao tsy miaraka amin'i Jesosy Kristy dia azirany ary tena lavo amin'ny tany. Fa
rehefa manolo tenan Jesosy Kristy kosa dia mitsotra ny tanany havanana manarina ary manome fiainana be dehibe, fiainana vaovao. Tsy maintsy tafita raha fikazona nitsy andrenidrehetra ireny, fiainana vaovao miaraka amin'ny Jesosy indray izao ny ampaniry. Fa Jesosy anio olona mialameny naminao sawitsy no antso farany anehony ny fitiavany na raha antsika teo ary ilay tantarana mpitondraina ny lohateny hoe lala malama. Lala malama. Ireto avy no nanome aina ny tantara. I fitahina fehizoro no rasolo. Miry amalalany avy no mira ny tsovadiny. Fifary valisoa no risa. Ny rina lalao estera no neny soary. Sarobity fehizoro tojo rabe sandratana ary famarinana ranay vormanana no mpilalao mpanampy.